Mofonaina isan'andro, atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Falmirahaba tsika rehetra revaka malalatra ity Alakamisy fahaeniny volana Oktobra ity. Ny Mofonaina volahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny taratasy faharoa ny Korintianina faharoa toko fahadimy andiny faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny faraiky amby roapolo. Korintianina faharoa toko fahadimy andiny faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny faraiky amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany satria fantatsika ny fahatahorana ny tompo dia ny olona no ampanekenay fa amin'Andriamanitra kosa dia efa voaseho rahateo izahay ary manantena fa voaseho ao amin'ny fieritreretana koa. Tsy mideratena indray aminareo izahay fa manome anareo izay ho reherenareo ny aminay, mba hisy havalinareo izay mirehire ny amin'ny seho ihany fa tsy amin'ny fo. Fa raha verisaina izahay dia ho an'Andriamanitra, fa raha tsy verisaina izahay dia ho anareo. Fa ny fitiavan'i Kristy no maniry anay, satria izao no hevitray, maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra ka dia maty koa izy rehetra, ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tena intsony izay velona fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika, enina dia nahafantatra ny Kristy araka ny nofo azy isika, ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao reo. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay mampiavana antsika tamin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompoana fampihavanana. Dia izao, Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisany fahadisoany ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana. Koa dia iraka solon'i Kristy izahay, toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo solon'i Kristy, izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ianareo. Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika. Koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika. Raha toa ka jerena ny fanazavana azy landala koa ny dikateny dia manao hoe koa dia tsy amin'ny alalan'ny ara-nofo no ahafantarantsika ny olona, na tsy fantatsika maha olona ara-nofo azy intsony lay olona, na mijery lay olona koa tsy mijery lay olona manofo azy intsony koa isika. Zany rehetra dia azo andikana ity andinitsy ohatra masina ity. Paoly eto dia manazava ny ilay fivelarana ilay famonjena nataon'i Jesosy. Mivelatra tsy hoe mampihavana ny olona amin'Andriamanitra ihany ilay famonjena nataon'i Jesosy, fa miteraka fomba fijery vaovao mihitsy ny atao hoe fiainana. Fomba fijery vaovao mihitsy ny amin'ny fifandraisana amin'ny olona, fomba fijery vaovao mihitsy ny amin'ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona, maika mofa ny fifandraisana amin'ny mpino. Raha toa ka mijery isika amin'ity andininy ity izay voalaza teo, dia manazava Paoly manao hoe itsika dia tsy mahafantatr'olona intsony araka ny nofo na miainga maha olona azy na amin'ny fomba fijerena nofo no ijerentsika ny olona. Fa na dia Kristy aza dia tsy fantatsika intsony tahaka izay nahafantarana azy ara-nofo. Izany hoe na i Jesosy raha dia tsy ilay Jesosy ara-tantara, izany ilay Jesosy olombelona, ilay Jesosy ara-nofo no ho fantatsika, no jerentsika, fa lay Jesosy zay efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Lay Jesosy ara-tantara ary zany, na dia olombelona zanak'Andriamanitra azy izy, dia hoe Paoly manao hoe tsy iny akory no fantaritsika, no amantarantsika azy, fa lay Jesosy zay efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Indray maka
tamin'ny vanim-potoanany fanenjena teto Madagasikara dia any amin'ny taona 5 enina amby 7 zany de mitany apoditsofin'ny mpanjaka ny hoe momba ny Jesoa de metra-panontaniana ny mpanjaka izy moa zany Jesoa ivavahan'ny kristianina zany de manazava ny manodidina hoe ilay Jesoa dia zanak'Andriamanitra, zanaky Marisy Josefa de lasa nipotra ny hoe ay ve razam-bazaha zany ny ivavahan'ny kristianina ay ve zany ny kristianina mivavaka amin'ny razam-bazaha satria Jesoa efa maty de nalevina dia niakatra nakany an-danitra de orana valona tsotra fotsiny zao sy mmpanotsy andrana valona hoe tsy misy mahasamihafa amin'ny fahafatesan'ny andrenam-polomerina nge zany na amin'ny fahafatesan'ny Andriamasina valona na amin'ny fahafatesan'ireo olona tsotra rehetra hoe maty de alevina dia eny ny fanahy any ambondrombe na tahaka zany no zany to izy manao hoe tena razam-bazaha fotsiny zao no ivavahan'ny kristianina ka raha ivavaka amin'ny razam-bazaha maninona tsy ny razantsika no ivavahana zany hoe raha toa ka jerena maha olombelona tsotra fotsiny zao dia mitombony zany fomba fijery zany hoe ka maty izy de zao fa tsy jerena maha olombelona tahak'izay le finoana satria Jesoa voalohany tsy olombelona fa Andriamanitra faharoa Jesoa tsy nijanona tao pasana fa niakatra nakany an-danitra izay no mahatonga ny hoe raha toa ka jerena amin'ilay maha olombelona lay Jesoa ara-tantara fotsiny jerena de izay tokoa no fomba fijery hoe jiosy izy de misy tentsika manao hoe tsy de jiosy ange Jesoa izy ange zany tonga jiosy fa tsy tonga malagasy talohan'ny taona 7 tanoany de saika adyhevitra be rehefa nahazo fahaleovatena rehefa nahazo fahaleovatena ny taty Afrika de nametra-panontaniana manao hoe fangatoko moa le Jesoa fotsy hoditra fa ona monga moa Jesoa tsy ho an'izao rehetra tsy ho an'ny rehetrarehetra fa nga moa Jesoa zanak'Andriamanitra de asa fotsy hoditra fotsiny de be ny tany afrikanina ny fiavokana afrikanina nandoko ny hazo fijaliany maintimainty mba hoe ka Jesoa koa nge mainty hoditra ohatranay afrikanina dia fa tsy hoe fotsy hoditra fotsiny ihany ary dia nisy fotoana aza moa aty ambadiky ny taona 70 dia nametra-panontaniana afrikanina manao hoe fa manahoana ary firy taona zay fivavahana kristianina ny taty Afrika de tsy mba misy olo-masina mihitsy ve zany zahay fa saika fotsy hoditra daholo ny olo-masina rehetra fa aiza de lasa nipotra tsikelikely ny ataontsika hoe ny fomba fijery tokoa kay moa misy afrikanina zay ataontsika hoe mendrika ho atao olo-masina na olo-tsambatra nanomboka ty amin'ny taona 90 zay nefa le ahitsy ny Paoly eto le ahitsy ny Paoly eto de zao manao hoe tsy zany ange tsy lojika ny olombelona ohatra zany ange ny famonjeny Jesoa ange na tonga jiosy ara tsy amin'ny alalany mahajiosy azy mihitsy no hijerentsika azy na fotsy hoditra izy tsy hidirany mahafotsy hoditra na mahajiosy azy mihitsy ny fivavahana kristianina fa zao tsy fataritsika manofo azy izy fa azony Jesoa natao no tonga malagasy azony Jesoa natao no tonga tunisianina na tonga frantsay na tonga italiana tsy zay ny olana fa zao ny jiosy fotsiny ny fiasana araky ny tokony menany Abrahama hoe amin'ny alalanao no hitaina ny fiainana rehetra de tonga jiosy fotsiny izy fa tsy natao any jiosy ihany ny famonjeny zay mahatonga amin'ny Paoly eto miteny manao hoe tsy hoe fataritsika manofo azy izy tsy fatatsika amin'ilay maha Jesoa ara-tantara azy tsony izy fa raha lay Jesoa ara-tantara no hijerentsika de mety ho tonga am'izany fomba fijery hafahafa zany mihitsy zay mahatonga amin'ny Paoly manazavy na i Jesoa aza tsy azotsika jerena amin'ny lafiny ara-tantara amin'le lafiny izy teto amin'ny maha olombelona azy nefa ry zany Andriamanitra izy ary zany tsy nanota de efa mbola tsy azotsika jerena amin'ny ara-nofo amin'ny mahanofo azy amin'ny maha olombelona azy maika fa itsika olombelona ny fampijery amin'ny maha olombelona dia eo ary Paoly any de manazava manao hoe no zany de ny kristianina de tsy mahalala olona intsony araka ny nofo ina ny hevitra zany driavako hevitra any de manitsy ny manamboatra ny fomba fijeritsika ny atao hoe namatsika na fomba fijeritsika ny olona
io efa nytenany io ihany Paoly manao hoe minitsy tsy mijery zavatra eo aminareo afa-tsy Kristy voaompy tamin'ny hazo fijaliana. Zay ihany ny dikany io teny hoe tsy mahalala olona araka ny nofo isika. Zany hoe raha ohatra ka raha mijery ny namanao anao dia tsy mijery azy amin'ny mahanofo azy, fa mijery azy amin'ny mahaolom-baovao azy. Tsy hoe tsy mijery azy amin'ny mahanofo azy fotsiny, fa mijery azy amin'ny mahaolom-baovao. Tsy mora zany ry havako, tsy de zavatra mora loatra zany, nefa koa tokony ho tsotra. Tokony ho tsotra hoe raha ohatra ka mijery an'ilay olona mahanofo ianao, mijery azy amin'ny mahanofo no ijerenao azy, de ny fahalemeny no hitanao, ny toetrany no hitanao. Lay izy olombelona no hitanao. Fa tsy zay ny jerena hoy Paoly eto, fa le izy olom-baovao, la izy ao amin'ny Kristy. Le izy ao amin'ny Kristy tsy hoe tonga anjely akory, tsy zay olona ao amin'ny tsy hoe tonga anjely akory tsika kristianina rehefa nandray an Jesosy, tsy zany loatra, fa tonga olom-baovao isika. Ary rehefa mijery lay olona zany isika, mijery ny namantsika, de mijery azy ao amin'ny Jesosy, mijery azy amahazanak'Andriamanitra azy. Tsy de mora loatra raha ohatra ka tsy tena ao amin'ny tompo na lay mijery na lay jerena. Zay matonga amin'ny Paoly manao eto hoe tsy mahalala olona araka ny nofo intsony isika, inclusif le izy. Zany hoe ao anatin'io Paoly, mitovy amintsika Paoly. Zany hoe na i Paoly na iza na ianao dia samy mijery ny namantsika amin'ny ao anatin'io hoe tsy mijery lay olona mahanofo azy, fa mijery lay olona mahazanak'Andriamanitra azy, amin'ny mahaolom-baovao azy. De raha ohatra ka mijery lay olona mahaolom-baovao azy ianao, de farafahakeliny reto zavatra telo reto ny zavatra ho aterak'izay fomba fijerinao lay olona tsy fatarina ao amin'ny mahaolona mpanota azy. Voalohany indrindra de izao, tsy jerenao ny lasany, tsy zava-dehibe aminao ny lasany. Io le tenenin'ny Paoly hoe na Jesosy ara tsy fantatsika araka ny lasany, araka ny tantarany, fa fantaritsika amin'izy mahazanak'Andriamanitra azy, eo an-tahanakavanan'Andriamanitra mifona ho atsika. Marina loatra fa tantaraina ao anatin'ny filazan'ny tsara ny fahazazany sy ny tahaka zany, ilazana maha-Andriamanitra azy, mahampamonjy azy. Fa izao ny zava-dehibe amintsika de izao nitsangana tamin'ny maty Kristy, santatry efa nody mandry. De ohatr'izay koa Paoly zany raha ohatra ka mitondra de manao hoe raha ohatra ka mijery olona araka ny endrik'Andriamanitra azy ianao, mahazanak'Andriamanitra azy ianao, fa tsy araka ny nofo de izao tsy mijery ilay lasany. Inona lay hoe lasany? Mety nanota taminao izy, mety ny ahafantaranao azy mpisotro toka, mety ny ahafantaranao azy mpandaingandainga, fetsifetsy, mety zay na ahafantaranao azy talohany na ampino azy. Fa rehefa tonga pino kosa izy, de izao tsy averimberinao tsony zany, tsy tontolon'andro zany irairainao foana hoe ka iny reny kosa nge de teny efa mpisotro toka, aiza reny taloha, efa tsy zany tsony izy, mety efa tsy zany tsony izy, ary tsy zany mihitsy tokoa moa satria efa kristianina izy. Tsy tokony ho voizinao tsony ny fahaleben'ilay olona. Rehefa tonga ao amin'ny tompo izy mety zany tokoa izy talohany nampandray azy, mety niarany lalao teny nareo de mety fantatrao ny fahazazany, de mety fantatrao ny namany, de mety fantatrao daholo ny fiainany satria mifanila vodin'indriny nareo na mpiara-panao vakansa tsy fantatra tamin'ny ray fikambanana. Dia mety zay ny nahafantaranao azy nandritra ny taona maro. Fa izao kosa tonga mpanompon'Andriamanitra izy, mpandray izy, diakonina izy sy ny tahaka izany, de izao raha mijery azy ianao na de fantatrao ara ny maha izy azy, fa iny de izao tsy tokony ho jerenao am'izay zay taloha zay tsony izy. Tokony ioaranao zay, ioaranao zay fahafantaranao azay fa hoe manompoka eto izao ny ahafantarako azy de izao mpanompon'Andriamanitra io, zanak'Andriamanitra io. De ho zany de izao tsy voizina tsony ilay lasa. Raha ohatra ka mivoy an'izany, izy no afaka miresaka ny fiainany. Mety mijoro vavolombelona izy hoe za taloha de mpisotro toka, za taloha de mety miteny zay teneny eo izy, fa izy ihany no afaka mivoy an'izay mba ho fijoroany vavolombelona. Fa ianao tsy afaka mijoro, tsy fahendrena ary tsy fahamendrena ny hoe ianao no iresaka fiainan'olona hoe efa fantatrao le olona fa diakonina.
de efa niova izy de mbola anaovanao fary mitetereny ihany manao iny nge taloha de ohatran'izao iny taloha nefa izy efa tsy zany tsony mety efa niova izy na to efa niala tam'izany izy de zao fahadisonao anao anatrehan'Andriamanitra raha mivoy an'izany ianao satria ny rehetra de samy mainty manana an'izany avokoa fa izao minitsy mahafantatra an'izany ianao noho ny am'lay hoe sady raha misy olona ao amin'ny Kristy de efa olom-baovao izy noho zany lay mahavaovao azy zany no voizinao fa tsy lay mahataloha tsony. Fa ny faharoa de zao rehefa ohatra ka tsy mamantatra olona araka ny nofo intsony sika zany de tsy ataontsika zava-dehibe tsony lay lasany fa le maha olom-baovao azy ny voizina de araka zany. Fa ny faharoa lehibe de zao koa rehefa tsy mamantatra olona ao amin'ny Kristy ao amin'ny nofo intsony tsika fa ao amin'ny Kristy de naterak'izay faharoa koa de zao manjary manana fahalemem-panahy aminy ianao, vonona mamela azy ianao, mandefitra aminy ianao satria ao amin'ny Kristy izy, fatarinao ao amin'ny Kristy izy. Ny olona fatarinao ao amin'ny Kristy de fatarinao amina saina mazava pozitif, fatarinao amina saina madio, fatarinao amina saina mahitsy. No zany de zao tsy ataonao zava-dehibe tsony ny zavatra tsy nety nataony taminao fa ao anatin'izay de zao avelanao eloko izy. Raha ohatra ka mijery mantsy ny fomba fihavanan'ny tolo malagasy isika, ny tolo malagasy rehefa mihavana de zao ny azy atero kalao. Zay ny mahatsara ny fihavanana malagasy fity mifamaly, manana mazava tsara zany ny fihavanan'ny tolo. Ny azy de miorina amin'ny io fity mifamaly io ihany no mahatsara ny fihavanana, mahatsara fihavanana io. Ny fihavanana kristianina de ambony lavitra noho zany hoe zao mijery anao tsy hoe satria misy zavatra nataonao na tsy nataonao tamiko fa zao mijery anao noho ny amin'ny Kristy ary satria Kristy nanao zavatra ho aho namela ny eloko na nasitrana de hitako ao aminao zay Kristy zay de zao mamela anao aho satria Kristy eo aminao de satria Kristy eo aminao lay namela ny eloko de zao tonga manjary mihavana aminao noho io Kristy eo aminao io, noho io Kristy ao anatinao de tsy nisy ratsy anao hamela eloko anao ho tia anao hanaja anao zay le hoe tsy mijery lay olona araka ny nofo intsony. Isan'ny zava-dehibe teo amin'ny tantaran'izao tontolo zao, teo amin'ny tantaran'ny olombelona mihitsy ny atao hoe fanajana ny zon'olombelona na ny droit de l'homme. Raha ohatra ka jerena nefany ny baiboly de tsy tokony ho zava-baovao mihitsy amin'ny fiainana kristianina ny hoe fanajana ny zon'olombelona. Zavatra tokony ho mandeha ho azy ampindro zany no hoe fanajana ny ray aman-dreny, fanajana ny ankizy, fanajana ny zon'ny vehivavy, ny zon'ny mpiasa, zavatra tokony ho mandeha ho azy mihitsy. Tatoato teto Madagasikara de saika verimberina tato anatin'ny 10 taona farany niverimberina lay hoe fitsaram-bahoaka, lay fanaovana herisetra amin'ny olona, fanimbana fananan'olona, vahoaka maro manimba fananan'olona, vahoaka maro mandatsakaina olona, vahoaka maro izay mety no ny antony hoe tanin'ny asosorana na tanin'ny atezerana na tanin'ny lafin-javatra maro izay tsy tokony hipetraka loatra raha ohatra ka tena tsy hoe loatra fa tsy tokony hipetraka mihitsy raha toka maro-toerana ny filazantsara. Ny filazantsara de tsy maniraka atsika mihitsy hanao toetra tsy mendrika hamon'olona na andrava fiainan'olona na andrava zavatr'olona. Ny filazantsara de mampianatra antsika azy manao hoe tsy misy mahana fitiavana lehibe noho izao manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ary raha ohatra ary ka tsy sakaizanao le olona de zao tiavinao na de fahavalonao aza. Zay mahatonga ny hoe raha ao anatin'ny firenena kristianina na fiarahamonina kristianina na tokotanim-piainana kristianina dia tsy mihoatra lavitra noho ny fanajana ny zon'olombelona fa tokony efa mandeha ho azy amintsika ny fanajana ny zon'olombelona. Lehibe lavitra noho ny zon'olombelona ny fifankatiavana kristianina.
fa raha ohatra ka mbola edimbarotra ny zon'olombelona de zao tsy maro toerana mihitsy zany le filazantsara. Ny filazantsara mantsy dia tena manefy lay maha olona sy lay fifandraisana mihitsy amin'ny maha olona manontolo. Marina loatra eketsika fa tsy hoe tsy avy hatrany de takatry ny fiarahamonina ny hoe ny filazantsara de manova ny maha olona manontolo, tsy avy hatrany de ay zay. Ny filazantsara nge tsy hoe ndray mandeha de ay azo hoe, fa ny filazantsara ilana ezaka, ilana fotoana vo vita vo manova ny fiarahamonina. Ny manova olona anankiray mety ho vetivety. Misy olona anankiray niova nandray an' Jesosy tonga kristianina, fa izao rehefa manova fiarahamonina misy mponina 3,000 ianao na misy mponina 100 na misy mponina 100 hetsy de tsy moramora izany hoe vahoaka miara-mova zany. Zahatra sarotra ny manova ny fiarahamonina, manova olona anankiray mitambatambatra vo manova fiarahamonina, mety ho ela, mety ho 50 taona, mety ho 10 taona, mety ho 100 taona mihitsy ary. Paola nge raha nitoro filazantsara tany Korinto na niorina raha ny fiangonana tsy hoe ndray mandeha tany izy, impiry iverina tany Korinto mo Paoly, ary impiry naniraka ny Titosy ty Timoty tany ho izy, takzay koa tany Efesosy, takzay koa tany Galaty, ilazana fa fahadisokevitra ny eritreretana fa hoe rehefa nanao tafika masina ndray mandeha ka nitsangana ny fiangonana de miova lay fiarahamonina, tsy amin'ny alalan'ny tafika masina ndray mandeha mihitsy no avy hatrany de iovan'lay fiarahamonina. Misy zavatra miova eo mazava ho azy, misy olona 5-10 miova mandray an' Jesosy, fa reo olona 5-10 reo mbola mila miasa mafy apahirezana vo miova lay fiarahamonina. Tahaka ny nataon'ny mpitoro ny filazantsara rehetra ao amin'ny asan'ny apôstôly, tahaka ny nataon'ny ripetera sy ny tahaka zany, zay tena mila asa maharitra. Satria lay maha kristianina dia misy lafiny zavatra maro. Rehefa nandray ny filazantsara tonga kristianina dia ahoana ny joroko amin'ny maha kristianina, inona ny akon'izany eo amin'ny toe-karena. Raha kristianina ahoana no ampiarako an'izany amin'ny mahampitsara amin'ny lalàna. Raha kristianina ahoana ampiarako an'izany amin'ny mahampandraraha. Raha kristianina ahoana ampiarako an'izany amin'ny mahampitsabo ahy. Zany rehetrany dia ilana fanazavana, ilana fitezana, ilana fikarohana maharitra sy mitohy. Zay mahatonga lay fomba fijery protestanta hoe ry fiangonana kristianina protestanta miavao ianao, fa izao mila miavao isan'andro ianao, satria isan'andro de misy olana vaovao mandrakariva. Misy olona vaovao mandrakariva hoentin'ny fandrosoana, hoentin'ny siansa, de izao miara-mivoatra am'izay koa ianao, mamaly reny fanontaniany reny hoe inona moa zany zao maha kristianina manoloana ny euthanasie, inona ny maha kristianina manoloana ny interruption volontaire de la grossesse, inona ny maha kristianina manoloana ny clonage ohatra zany mbola tsisy, inona ny maha kristianina manoloana ny capitalisme, inona ny manoloana sy ny sisa rehetra. Zany rehetrany dia ilaina vetivety, tsy vetivety fa ilana fandinihana lalina. Fa na inona de zao manakolazaina am'izany ny Baiboly. Raha ohatra ka miteny tsika kristianina manao hoe efa nilozan'ny toetrandro le Baiboly, dia tsy Baiboly tsony izy zany, mitovy amin'ny boky rehetra, mitovy amin'ny angan'ny Jules Verne. Fa ny Baiboly marina amin'ny fotoana rehetra, miteny amin'ny fotoana rehetra, miteny amin'ny olona rehetra. Fa isika kristianina no tsy manaiky hitenenany na tsy mampiteny azy, satria mety malaina, mety tsy manao fikarohana, mety tsy manaiky tariny fanamasina, mety variana amina lafin-javatra maro samihafa. Ry havako malala, kristianina isika tao amin'ny tompo tsy ahalala olona maha olona azy tsony, maha olombelona mpanota azy, fa ahafantatra azy, hijery azy ao amin'i Jesosy. Jereo amin'i Jesosy ara ny mpiarabelona aminao, jereo amin'i Jesosy ny namanao, jereo ao amin'i Jesosy izy tahaka ny jeren'Andriamanitra anao ao amin'i Jesosy. Andriamanitra mijery antsika, tsy amin'ny mahampanota antsika, fa mijery antsika ao amin'i Jesosy. De marina isika ho Paoly, de lasa marina tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Izay fomba fijerin'Andriamanitra zay koa, mijery ny namantsika koa isika, de mijery azy ao amin'i Jesosy mba ho marina eo anatrehantsika izy, fa tsy lay mahampanota azy. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay fa mampianatra ny mandrakariva ara-panahy ianao, manova ny fomba fijerina ny namanay, de nijerenay azy eo aminao Andriamanitra, ao aminao Jesosy.
ka tsy hanalanay baraka azy am'izay mety ho fiainany fa itomanay azy ko sandray anao Jeso ary itomanay ko azy ifaly mandrakariva aminao Andriamanitra. Tao am'izay tompo mba anana faly mipanatahaka anao Andriamanitra ao am' Jeso ka aizanay ijeriny namanay ao aminao, aizanay mamela azy, aizanay mifaly aminy, aizanay mampahiry azy. Ny angatahany tompo de aoka ho teren'ny fitiavanao zahay fa ny fitiavanao no maniry anay ho tia ny namanay, maniry anay ho tia ny mpiarabelona aminay, maniry anay hanaja zay maha olombelona azy. De manapa Jesosy amponay araka lehibe ny famindramponao feno ny fahasoavanao zahay. Jereo reo marary Jesosy sy trano, jereo reo manana olana mampahireso. Misaotra ry Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen.